araba hoantsika rehetra to plastika vavy atao anatin'ity fandarana roa mazava manokana ity ary manasanao ety am-piandohana hanaraka hatramin'ny farany izay fandarana izay miarana ka manokana amiko fa ity fandarana ity moa ny namana mpanao gazety Rija Levoy avy eo amin'ny gazety Pasipala miaraka aminao Levoy. Ie, manonona ny fiarabana ho anareo natokantrano ho amin'ity takarivo ity arabaina ihany koa ianareo mpanaraka ny 24 heures Ramadan ny gazety Basivava satria dia manokana araka ny tenin'ny namako mpanao gazety Toko Benjamina teo ny fandarana ho an'ny anio dia amin'izay fandarana manokana zay dia manam-bahintsika dia tsy iza fa Andriamatoa Antely Maraparany zay mba fantako kely momba anao no resahako dia manitsy ianao raha misy ny diso ingénieur informatique dia avy eo ingénieur agronome efa ministre ihany koa efa député ihany koa miaraba anao tompoko tonga feto amin'ny fandarana. Miaraba nareo mirahalahy ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana roa mazava atao ny 24 heures Ramadan amin'izao Antely Maraparany efa nilazaina namana toy ihany vao miresaka an'izany Antely Maraparany izany maministry ny fitoliana STV tena horesantsika eo dia matoa Antely Maraparany androany manahoana kainy zotrany mbazonao lazaina hoe ireny resaka boîte de nuit tany Singapour reny izay misy mieritreritra fa ianao dia isany vonony Antely Maraparany mpanondrana boîte. Misaorabetsaka anareo nanasa amin'ny fitadiavana ny mazava ny marina ary ny mahitsy araka ny slogan nareo ny 24 heures Ramadan. Angamba anazavana azy dia raisiko ny chronologie na ny tantara nahatonga anio resaka io. Ny tenako dia voatendry ministry ny tontolo iainana ny ekôlôjia ary niala tamin'ny volana marsa 2014 tamin'ny 2014 tamin'ny gouvernementan'Andriamatoa Kolo Roger. Rehefa voatendry tao zany dia nisy mission natao tany Mexique any Cancun resaka changement climatique moa mission natao tany dia any Cancun zany za amin'io eo amin'ny ray volana taorianana voatendry ateo any Cancun zany no maheno hoe misy cargaison na banderole tratra tany Singapour. Natao moa ny fombafomba rehetra mba ahafahana miara-miasa amin'ny fanjakana Singapouriana mba hanagezana an'io entana io. Dia rehefa tamin'izay fotoan'izay niverina zany dia somary gaga ihany fa nisy mpiara-miasa niditra hôpitaly lasa niditra hôpitaly efa niverina avy any avy any Singapour no sa avy any Cancun nisy niaraka le mpiara-miasa za le avy any Cancun efa natao zany nanao fanadihadiana natao zany niakatra amin'ny tension an'le DGF tamin'io niditra hôpitaly. Ny directeur ny DSI koa tamin'izany tonga dia naka congé dia nandeha teny ihany ny fotoana tsy maintsy misy moa ny antsoina hoe comité de pilotage izay any présidé ny premier ministre tamin'izany fa en tant que ministre de tutelle ny tenako chargé an'le lutte contre le trafic des ressources naturelles dia za zany no anisan'ny mametraka an'le plan momba ny fiadiana amin'ny fitrandrahana tsy ara-drariny sy fitrandrahana ny arenan-doazanahary. Nisy fivorina maromaro natao amin'ny primature mikasika an'io dia tapa-kevitra zany tamin'izay fa hoe andefa délégation ny fanjakana
makany a Singapour sy makany a Sri Lanka izay mitariko ny délégation tamin'io fa nisy ihany koa délégation faharoa izay mitary ny mpanolotsaina ny premier ministre tamin'io tamin'izany fotoana zany a nakatsy a Kenya, Zanzibar nakany pays panafrika zany. Ny membre ny délégation nakany Singapour sy Sri Lanka dia ny tenako dia misy ny directeur général ngamba izy tamin'iny ny tao amin'ny affaires étrangères zay lasa secrétaire général des affaires étrangères moa izy teorina mafantatra tsara ihany koa ny zava-misy io tamin'izany. Vetivety kely, inona le natao tany Sri Lanka? Sa nisy bois de rose tratra koa tany? Nisy bois de rose tratra koa tany a Sri Lanka. Ankoatran'le tany Singapour. Efa talohany tany Singapour fa ny quantité ny tany a Sri Lanka zany somary kelikely. Dia ny fahatelo ny délégation tamin'izay dia ny mpanolotsaina ny premier ministre Kologer Andriamatoa Zafera ny fatadidiko ny anarany ancien maillot izy io ministre des affaires étrangères tamin'ny fotoanandro ohatrany métistis zay le rangaha dia zahay telo mirahalahy mianaka zany no nanao mission tany Singapour. Ny mission tany Singapour dia tsisy mission hoe nandeha tamina tribunal zay aloha zany alao azava fa mission tamina karazana entité anankiray miaro ny any am'zareo rehefa misy zany ny entana tratra ohatran'io dia io entité io no migérer an'le affaire karaza ohatrany hoe misy douanier ao anatiny, misy scientifique ao anatiny etc. Dia rehefa tany moa zay zany dia ny zavatra natao tany dia miady an'le hoe any Madagasikara io entana io ka mangataka izahay mba averina Madagasikara. Nisy ihany koa fanontaniana hoe marina ve reto déclaration reto sa diso tany zahay zany dia fa milaza fa hoe fausse déclaration daholo ny ao anatin'ny papier rehetra nandefasana an'io bois de rose io. Mbola témoin zany mbola any Andriamatoa Tahiry Miakadaza secrétaire général ny affaires étrangères satria zany chef de délégation fa tamin'izany mbola tsy de nahay miteny anglisy tsara dia izy no mahay miteny anglisy, izy zany no mitondra ny teny fa za manome hevitra hoe zao ny tenenina, zao ny tenenina, zao ny tenenina. Rehefa niverina zay dia natao ny rapport ara-dalàna nalefa tany amin'ny premier ministre, rapport de mission milaza zany zavatra nresahako zany. Aniza le bois de rose ary? Le bois de rose dia amin'ny anarana olona maty ny alany teto, olona maty zany nisoratra tamin'io, nisoratra am'le le taratasy entana miala eto. Fa rehefa tonga ao Kenya na Zanzibar zany le izy dia miova le taratasy dia zay vao iny taratasy ao Kenya iny nitondran'ny zareo azy makany alefa any Chine fa io moa tonga anazy fahitako azy natonga azy tratra tao a Singapour dia satria transité tao Singapour zany le izy. Io taratasy io zany no entin zareo itsofohany zay moa tonga anazy interpréter zareo hoe tsy avy any Madagasikara io fa entana avy any Kenya satria ao zany zareo ny karazana hoe blanchir ny papier ao Kenya tam'izany. Rehefa vita tao anatin'ny missionnay aloha zany dia ny exigena tam'izany hoe asina expertise scientifique hoe avy Madagasikara marina le bois de rose. Dia zavatra nataonay zany dia nitondra échantillon io bois io dia natao expertise miaraka tamin'ny université d'Antananarivo. Ny confirmer ny tao amin'ny université d'Antananarivo fa hoe tena Madagasikara espèce avy ety Madagasikara ty. Zay zany zavatra nisy tam'izay. Nandeha teny ihany ny fotoana dia à un certain moment
nisy mpanolotsaina ny filoha tamin'izany fotoana zany mpanolotsaina ny filoha Rajaonaromampianina tonga nanantona anahy nanao intervention hoe maingavy anao mba hosoniavo ty taratasy ty. Za moa tsy nanaiky tam'le izy. Taratasy inona io? Taratasy io zany milaza fa hoe ikonta indray ny zavatra nyteneninay tany a Singapour milaza fa hoe io bois de rose io dia niexportena illicitement. Fa ny taratasy zany de milaza fa hoe légal ara-dalàna indray ny fanondrana an'io bois de rose io. Tao amin'ny restaurant Orion eo akaikina Tsahavola eo no niseho zany zavatra zany andro arivariva. Za moa zany tonga de nandà hoe ninino taonareo na hosolonareo amin'ny toerako eto za tsy hanao an'izany. Taminao ministre za ministre ny tontolo iainana eo. De bon nisy tension kely moa zany hoe ianao zany tsy mino anay etc. Za zany campé position hoe tsy manao an'izay. Akory nefa niagagako taty aoriana rehefa nisy ny disadisa teo amin'ny Andriamatoa Jean Ravelonarivo sy io conseiller spécial da io fa nisy taratasy nivoaka avy any nilaza fa hoe miaraka amin'ny soniako milaza fa hoe za zany nandefa taratasy nakany a Singapour comme quoi hoe ara-dalàna indray io. Nisy nangalatra zany sonianao? Non seulement nisy nangalatra ny soni fa mbola ny pirateny zareo koa zany tao amin'ny système informatique nandefasana an'le mail amin'ny adresin'ny ministère ny environnement. Zay zany natonga an'le DSI nandeha nanao congé raha vao nipoka iny raha iny. Misy fantana kely manitikitika ana misy antelo maraparany le DSI sy reo lazainao fa naratra ny démission reo ve tao anatin'ny cabinet anao sa olona efa taloha tao amin'le ministère? Tao amin'ny ministère io olona efa taloha tao amin'ny ministre teo alohako zany tam'izany manko zany intérimaire ny tantana ministère ny dimbiasako teo. Andriamatoa Berziky nanao passation tamiko satria izy ny lasa ministre environnement par intérim fa Andriamatoa Emmanuel Rakotovahiny no conseiller spécial n'Andriamatoa Berziky no nisahana ny départementany environnement techniquement zany. Reo olona reo zany dia olona efa tao taloha fa anao vao mandray ministère sy tonga de hoe afaka tonga de manolo olona zany ane fa tsy maintsy jerenao tsara hoe ohatrany ahoana ny fomba fiasan'ity olona ty, tsy maintsy évaluenao ny compétence ny opportun ve ny tokony tonga de anoloana azy sa tsy opportun, tokony mbola gardena kely ve izy mandritra ny fotoana vitsivitsy, mety ho tazominao mihitsy koa izy hoe ho tazomina mihitsy ve izy araisa amiko etc. Tonga teo am'le hoe nivoaka le soni tamin'ny anaranao. Ianao zany tsy nahafantatra mihitsy an'le izy fa nisy nivoaka ataon'le hoe ty misy soni any antelo marapara nanahoana ny nandraisanao an'izay? Inona ny fepetra ny raisinao? Tsy hitako le taratasy misy soni koa ne tamin'izany fotoana zany mbola tsy hitako e. Fa heniko fotsiny zany hoe misy taratasy misy soni anao any. Ny zavatra nahagaga anahy koa tamin'izany dia natao ny nandeha tany Mananjara de nivakina nisy namaky ny toerana nipetrahako lasa ny telefona lasa ny ordinateurako. Ianao ministre amin'io? Za ministre amin'io. De lazaina fa very rehetra amin'ny basin'ny garde du corps moa tamin'izany. Bon, iny moa zany fantatsika ihany mode opératoire an'zalahy. Everiny zareo fa hoe ao amin'ny telefonako sy ny ordinateurako ao zany misy ny dossier rehetrarehetra ny échange rehetrarehetra nataoko. Zavatra tsy fantatry zareo nefa de za tsy manao échange misy amin'ny telefonako raha ohatra amin'ny ministère fa ao amin'ny bureau ministère ihany. Ary ny DSI ny directeur système d'information ihany ny administrateur ny compte ny ministère rehetrarehetra. Azonareo? Zany hoe izy ny afaka miditra amin'ny compte ny olona tsirairay, afaka manova ny mot de passe etc etc.
teteny zany ianao hoe le DSI nanao azy. Le DSI ny fahitako azy tsy hoe mety tsy izy nanao azy fa ny baikona izy zany hoe itya alefaso amin'ny mailan'ny ministera. Nanao any amin'izay ny toy rehefa avy eo. Rehefa nandeha teny fotoana de mazava ho azy fa niakatra Bianco moa zany le izy. Ao amin'ny ankety amin'ny Bianco zay vao hitako le taratasy. Misy ny copie zany. Misy cachet koa ve zany izy amin'io? Misy cachet. Misy cachet. Ary teo ny mampalahelo moa zany fa teo no nanahirana ny SP ko tam'le izy. Satria ny cachet ny ministera dia ny SP ihany no mitazona azy. Mialatra sonia mety tsy de SP ny manao azy. Fa ny cachet koa nefa zany dia azon'olona foronina amboarina eny amin'ny sisiny eto Madagasikara. Fa rehefa nandeha ny ankety zany dia ny zavatra nampalahelo dia ny SP moa zany no lasa vao tazona tam'le izy. Fa le DSI koa vao tena nafana ny raha dia nalefa any Canada. Nalefa anisa nampandrosirina tany Canada. Fahitako azy de ny ekipan'ny zareo ankilany. Tetena zany ianao hoe olon-drajoelona zany le olona tariziny teo tezamita de le olon-drajoelona zany mbola olon-drajoelona zany. Mbola olon-drajoelona daholo ihany nanao n'io trafika tam'ireny fa nisy le conseil spécial ny président tamin'io zany infiltré tao amin'ny fitondram-panjakana Andriamatoa Rajaonarimampianina. Nanao infiltration zany izy to. Nanao ny finalisation ny opération rehetra. D'ailleurs, vao niala Andriamatoa Rajaonarimampianina dia niverina retourné au bercail les conseils spécial. Misy fantanina manitititra anazy satria resaka atao hoe transition ohatrandray moa zany hoe fandefasana entana makany andafy reny ny sonia transitaire ny expert nanao an'le export ohatry ny ahoana ny zavatra nisy tamin'izay. Ny dossier rehetra zany amin'ny nanaovana zareo anazy iny moa zany tsy tena nandeha lalina le expertise an'le sonian'ny olona rehetra satria tamin'ny enquête tao amin'ny Bianco de nangataka zany hoe mangataka expertise ny signature fa tsy ohatran'io mihitsy ny signature. Fantatro ny signature angalarina sy ny signature ko original. Na de manao sonia maika ohatran'io de fantatro hoe tena zany nanao an'ity. Fa nangataka expertise zany hoe expertise de signature satria zay ihany no preuve anankiray afahana mijustifier fa tsy zany nanao an'le taratasy. Dia nangataka expertise de signature amina olona assermenté moko no manao an'ireny expertise de signature reny fa tsy nanao ny Bianco tam'izany. Rehefa tonga tao amin'ny Bianco de nanahoana ny toyna raha nisy iza ny voaroiroy zany tao anatin'le izy. Rehefa tonga tao amin'ny Bianco, io moa zany tsy fantatrao iza daholo ny atao ankety satria tsy miaraka tanina fa rehefa tonga tao amin'ny Bianco dia tao amin'ny PV zany ny teneniko hoe ianareo ve de tena marina fa tsy mahafantatra hoe iza ny patron n'ity nanondrana n'ity bois de rose ty. Ianao zao androany zao ve natao tamin'ny PV. Ny fantatro fotsiny de nisy vola 5 millions de dollars tafiditra tamin'ny compte-ny Mame Ravatomanga avy tamin'ny monsieur Ly ngamba ny anaran'izay le olona milaza fa tompon'le bois de rose tany à Singapour. 5 millions de dollars. 5 millions de dollars. Zany dia anisan'ny dossier tao amin'ny Samifine teto Madagasikara. Fa rehefa nanontany responsable ny Samifine tamin'izany hoe azonareo menana ve ny copie n'io dossier ny momba ny dossier Singapour misy ny le 5 millions de dollars. De nivaly teny azo de hoe aza mitady haka an'io ianao fa vao azonao any io de mety ho maty ianao après 3 jours na any France aza. Fa reo bois de rose reo zany lafo nisy nividy any sa hoe nakaiza reo bois de rose tratra tany reo aiza zany. Am'izao zany izy tsy fantatro aloha hoe nakaiza fa io zany dia bloqué tao foana nisy va et vient be moa izy zany ndraindray hoe lasan'le olona importateur ndraindray izy hoe bloqué ndray fa diso ndray satria misy noho izay falsification be de be tao zareo zay dia tratra eny foana zany le misy erreur foana zany firy ny quantité an'ireo 30 000 rondins eo zany à peu près. 30 000 rondins.
tsy haiko le izy amin'ny conteneur tsy fantatro tsy tadidiko fa ny valeur an'izany ny estimeny zareo anazy singapourien anazy tamin'izany a 50 millions de dollars 2009 ny tena nampalaza an'io a dia 2009 jusqu'à fin 2013 fin 2013 zany ty tratra ty ary ity ny anisan'ny prise lehibe indrindra nataonay tamin'izay mbola vao nommé ministre teo rehefa toizako ihany le historique rehefa nandeha ny enquête tao amin'ny Bianco dia mazava ho azy transféré makany any haute cour de justice ny dossier momba anazy satria mandalo paky dia paky mitransféré anazy makany amin'ny haute cour de justice satria araka ny lalàna dia amin'ny asa maministra anazy zany ny AIINA mety voaroiroena dia ny haute cour de justice zany no manana ny compétence itsara ny tenako dia rehefa nakany amin'ny haute cour de justice le izy zany dia nalefa ny haute cour de justice nakany amin'ny assemblée nationale eo aloha zany nisan'le mise en accusation anao natao tany amin'ny assemblée nationale tsy fantatro moa zany zao hoe aizy izy iny zao satria misy miteny hoe raha misy ny tokony enjehana amin'ny resaka bois de rose dia ry Antel Maraparany reny fa reny nefa misy fampangana azy ao amin'ny anteny miram-pirenena hoe aiza ny toen'iny raha iny amin'izao zay no magagana amin'izao fotoana zao satria le fiampangana ao amin'ny assemblée nationale dia tsy misy resaka bois de rose mihitsy zao ny fanazavako azy nandritra ny fitondrana Andriamatoa Andrazoelina dia niezaka zareo zany ny camoufler ny zavatra rehetra ao anatin'izany ny fitoriana mise en accusation ny Andriamatoa Andrazoelina sy Mambravatomanga izay nataon'Andriamatoa mifandraika tamin'ny fitoriana Andriamatoa Roly Mercia any Mambravatomanga tany amin'ny PNF tany France iny dossier iny nefa zany dia dossier na mise en accusation tato amin'ny assemblée nationale no nomeko any Andriamatoa Roly Mercia dia nitazomiko le copie-n'le dossier ary iny copie-ny dossier iny ihany no mbola nalefako tany amin'ny FCC Île Maurice farany teo za farany teo iny izay mahavoaroiroy azy fa natonga an'le izy fahitako azy zany satria ny mise en accusation zareo tato amin'ny assemblée mazava ho azy fa tonga dia nanjavona ka ny fahitako azy rehefa nakan'iny zavatra iny zareo dia nalainy koa le dossier makasika ny bois de rose satria inona ny antony tamin'le PV nataoko hoe dia tsy fantatrareo mihitsy ve hoe iza marina ny patron an'ity bois de rose ty io question miantona io zany no anisan'ny nanahirana azy raha izay ny anisan'ny nanahirana an zareo faharoa koa dia zao classé sans suite ny fanenjehana azy à un certain moment tany PNF Paris ka raha mandeha zany ity dossier bois de rose tao amin'ny assemblée nationale ity izay officiel reconnu par la communauté internationale io raha mandeha dia lasa misy feno vao zany satria voatononao indray ny Narina Vatomanga iconfirmeko mako fa izy no anisan'ny nahazo 5 millions de dollars tamin'io exportation io dia raha vao misy feno vao zay zany dia mihetsika indray ny any amin'ny PNF zay ny natahorany zany zay ny natahorany tonga azy hoe ny sotomony tao angamba le dossier tsisy an'izany ao amin'ny assemblée nationale tsy nisy an'izay le PNF ne resaka raha tsy diso resaka avoara illicite bien malakia ny Mambravatomanga ianao nisan'ny tory azy zany tamin'izay ny sa le andro Roly Mercia nitondra ny dossier bois de rose mako zany karazana preuve anaporofona fa misy bien malakia marina any Mambravatomanga tamin'ny alalan'ny fisian'io vola 5 millions de dollars tonga tamin'ny compte-n'io ary ny fanandraika ny fanandrify mihitsy amin'le fotoana izay nisehony iny affaire bois de rose iny natongavan'le vola tao amin'ny compte
azonareo le coïncidence antely maraparany zany androany a raha notanina hoe ianao ve zany mahasamiteny fa tena madio ianao tsy nanao afera ianao tamin'io bois de rose any Singapour tsy nisy afera nataoko mahakasika ny bois de rose na tamin'ny Singapour na tany amin'ny Sava anisan'ny nananako fahavalo be ny fanenjehako an'io tany amin'ny région Sava ary iny Singapour iny a dia bois de rose efa naondra ny fanjakana tetezamita no tratranay tao a Singapour fa ny natonga ana hoe nivoiziny zareo dia niezaka zany Andriamatoa Mamirahavatomanga anao boky émissaire ny tenako dia satria nisy olona niteny tany aminy nanome fausse information azo hoe tension fa iantely mangehy tany Singapour ka nandetika anao tany amin'ny tribunal nefa déjà tsy tany amin'ny tribunal ny tany Singapour tsy tribunal no vonjena tany no tsy mbola nisy olona nitononona tany tsy maintsy respecté anao ny présomption d'innocence tsy nisy olona nitononona misy tany a Singapour hoe Iran no tompony io na ohatran'izany fa rehefa nandeha kosa ny investigation satria zaho personnellement koa nanao investigation nandeha jusqu'à tany Talasambava nanao fa 2 volana ny préparation zareo nanao niny exportation ny Singapour 2 volana ny daty ny aingany cargaison tao amin'ny région Sava dia ny daty nanaovan'Andriamatoa Rajaonarmampianina fianianana teo Mahamasina nilazany hoe vita treo zay ny gaboraraka fa miova kosa sika zao tsy ekena ntsony ny manaraka an'izao zareo mandefa zany zareo nefa amin'io zany parallèlement amin'io tena insulte ry izy fanopana olona le izy au moment zany président république mikabary eto a Mahamasina zareo manosika moramora an'le bateau mandeha ny fanondranana bois de rose zany na ny ataotsika hoe ny embarquement tsy ho vita misy zany anatina 24 heures ny préparation nanaovan'ny zareo an'iny raha nataoko ny investigation tany amin'ny région Sava dia teo amin'ny 2 volana teo ary io ramatoa izay nanantona ana io ihany no anisan'ny nandeha nanao suivi ny embarquement tany Sava tamin'io fotoana io 2 mois talohan'ny investiture ny Andriamatoa Rajaonarmampianina zany hoe raha mandinika an'le fia zany de tao anaty propagande zany mbola Rajoelina en plein pouvoir mihitsy nge zany no nanao an'le fanomanana zareo raha miveriko azy satria 2 volana raha zany resahanao zany Rajoelina ao anaty pouvoir mihitsy no nanao an'ireny zavatra ireny zany hoe mety tsy Rajoelina en personne direct fa ny profiten'ny ireto trafiquant reto zany hoe am'izao fotoana misy lacune izao satria tamin'iny moa Rajoelina efa tsy fantatra hoe candidat tsy ho candidat etc amin'iny zany ny profité vanzalahy nanaovana ny opération fa rehefa nanomboka kosa ny investiture ny président Rajaonarmampianina dia eo zalany nandakan'le izy alefaso any am'izay ty mbaranatsika le resaka andrazavady aloha quelques mois saiky 3 mois après niny zay vao tratra tany Singapour le izy satria le trajet n'izy miala eto Madagasikara marapatonga any Singapour dia eo amin'ny 2-3 mois eo rehefa aveo moa tsika moliditra tamin'ny tolona sy ny sisa fa amaranantsika n'izay resaka bois de rose zay Andriamatoa Antely Maraparany anisan'ny nentsonanao sy hoe iarahanao miasa am'izao fitondrany zao raha mifahinao koa azy sy ny zavatra hita hoe resaka bois de rose io hoe anentsika bois de rose sa hoe ivarotra ny bois de rose asa ahoana ny anazavanao an'izay reny zany dia spéculation aloha zany spéculation daholo ny fahitako azy ary fantasme an'le olona am'le resaka noho n'le pauvreté zany dia mifantasme amina argent facile le olona ohatrany hoe remarquenao fa raha vao misy resaka hoe misy volamena ry de tonga de braqué any daholo ny sain'ny olona rehetra de natonga an'io natonga an'le rumeur hoe misy fanondranana ireprendre ny exportation bois de rose dia iantelma Nigeria azy zay mihitsy le izy be da be moa zany miantso ananta taorinan reny fa tonga dia omeko ny réponse mazava hoe
tena tsy mbola niresaka an'izany tamiko ny filoham-pirenena ny filoham-panjakana tsisy an'izany zany tsy nisy an'izay mihitsy mbola tsy niresaka an'izany tamiko ny filoham-panjakana na indray mandeha ara mbola tsy niresaka momba ny bois de rose tamiko mihitsy ny filoham-panjakana na indray mandeha azy na ireo au conseil efadara eo mbola tsy niresaka momba an'io tamiko fa natonga an'le olona nanana an'le fantasma dia nisy fivorian'ny opérateur tany Sava nametraka question tamin'ny au conseiller Gervais milaza hoe mangataka izahay mba hosokafana indray mandeha ny fanondranan'ny bois de rose de au conseiller Gervais namaly hoe tsy maintsy étudiena tsara ny fomba hanaovana an'izany raha ohatra ka hoe ho atao zany satria tsy maintsy iarahana amin'ny CITES sy ny ireo rehefa Zara Hotel, le havre d'excellence au carrefour de votre itinéraire. Anao dossier na bois de rose zany manko namana toky de tsy maintsy consensuel zany miaraka amin'ny PTF anao zany manao zany Banque mondiale sy ny iny am'izay ny gouvernement malgasy miaraka Banque mondiale zany no misoutenir an'le dossier makany amin'ny CITES any à Genève midéfendre ny dossier ohatra ny reny manao mémoire reny mihitsy dia raha maresy lahatra ny CITES ny dossier alefanao dia omeny autorisation hoe ok anatin'le processus de zéro stock zany et zéro coupe zéro stock et zéro coupe ny zéro stock c'est facile mora be ny zéro stock fa ny zéro coupe vu ny situation misy amintsika am'izao mbola fragile be ny anaovana an'izany mbola tsy nanondrana zany nareo na raikilao aza am'izao za manokana aloha zany hatramin'izay manko mbola tsy nanondrana bois de rose zany mihitsy mbola tsy tena afaka ijureko amin'ny sur la tête de mes enfants fa mbola tsy nanondrana bois de rose fa tellement matanjaka le réseau-n'le mpanondranareo dia raha ianao zany manana volonté be da be ny gendarme zay miasa tany amin'ny Sava mifampiresaka amiko am'izao ary mikaikay zalahy hoe mafy niady nataotsika fa mafy loatra ny réseau izy izy dia lasa itsika indray ny victime be da be zalahy koa zany victime fa raha ianao zany tsy tena manana lamosina matanjaka tsara miady amin'ireo trafiquant reo dia ianao ny coulé ao la preuve ny nanaovan'ny Ravatomanganany de tsotra fotsiny mba hieviteny ny avoatonina ny anarany dia bombardeny tamin'ny gazetiny foana ny anarako Antelma nanao bois de rose Antelma bois de rose dia ny olona zany mieritreritra amin'le étiquette satria le olona tsy mafantatra hoe inona marina zavatra misy fa mamaky gazety fotsiny le olona za nefa amin'ny fotoana io tsy manana an'le possibilité eo moa zany ny fisian'le conseil spécial atao amin'ny présidence izay mety anahirana raha ohatra ka tonga de niteny an'izao zavatra teneniko zao tam'izany mety tonga de nigadra na mety nampamonono zareo raha zao zavatra teneniko zao niteneniko tam'izany fotoana zany da zany hoe tsy afaka tsy nanana possibilité zany anaovana réplique ohatra zao ataoko zao ilazana ny zavatra tena nisy marina fa raha vao niteny an'izany tamin'ireny fotoana reny de na za tonga dia antsiafa na nyvonono zareo zay misy ifandraisany fa nataony zareo zany nampiasainy daholo zareo daholo zany moyen de communication rehetra nananany nentina nametrahana ana comme bouc émissaire mba hiarovana ny tena grand boss n'le izy azavaiko anareo comment se passe le financement an'le trafic de bois de rose satria zay isany nandaniko rondoa koa nandritra ny exil ko hoe nanao recherche an'izay le sinoa zany misy sinoa anankiray mpanambola be any Chine
izay tsy matoky afa-tsy mety sinoa ray ihany teto Madagasikara. PSONA efa maty io ray aman-dreny mety sinoa io mety sinoa io nefa zany zay manana compte offshore any Île Maurice daholo zareo izy sy ry Ravatomanga. Rehefa tonga ny 2009 satria nisy zanak'io sinoa io nao exil tany France tamin'izany fotoana zany avant 2009 zany hoe tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana ny zanak'io sinoa io zany voahenjika tamin'ny andron'ny Marc Ravalomanana dia nandeha nipetraka tany Porte d'Italie tao Paris. Rehefa tonga ny 2009 dia nandeha Andriamatoa Mamy Ravatomanga nanantona an'io zanaky ny mety sinoa io tao Porte d'Italie nilaza hoe zao efa azonay ny fitondrana zao fa raha te ody alahy dia omeo anay daholo ny fandehan'le business ny bois de rose sy litchi. Dia mazava ho azy le bandy te ody dia nandeha nanomeny le izy. Le sinoa grand patron any Chine nefa tsy matoky mihitsy afa-tsy le papan'le zalahy le exilé io. De qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Chinois, les métis chinois teto Madagasikara zay atokisan'le grand patron chinois zany no ivantanan'le vola ao Île Maurice. De le rangahy io ihany koa no mandefa an'le vola mitransité ao Île Maurice na amin'ny compte-ny le rangahy le métis chinois zany any zany de fa mandeha makany amin'ny compte-ny Mamy Ravatomanga ny anjara amin'ny opération rehetra misy eto Madagasikara fa tsy mandeha ty Madagasikara any Île Maurice any zany anazy de fa prélèvement à la source molona zany anazy ary zay ny mode opératoire Andriamatoa Mamy Ravatomanga rehefa manao zavatra. Ny fiantsona azy de monsieur 5 millions de dollars à chaque opération ninina io zany de hoe manomezana ro 5 millions de dollars de mipassy eo. Zay ny mahatonga le hoe capture d'état nataon'ny ministre Faniro Sohiny. Zany ny formana capture d'état zany. Dia le sinoa iny am'izay zany rehefa nanalana ny amin'ny Andriamatoa Mamy Ravatomanga le vola le commission Mamy Ravatomanga dia alefa makaty Madagasikara amin'ny alalan'ireny casino sy fanakalozam-bola chinois reny. Dia any zay vao miparitaka am'le olona eritreretintsika hoe patron le patron bois de rose tany Sava le gasy le métis chinois gasy zany. Zay ny fandehan'le le circuit-n'le vola zany mandeha. Dia le patron le gasy am'izay zany no mipaye an'le collecteur ambanivohitra sy mipaye le collecteur indray ny mipaye le ouvrier zay ny bûcheron zany. Zay le organigramme efa nanaovako organigramme mazava zany zay napetrako any amin'ny FCC ao Île Maurice ihany koa. Farangamba tompoko momba le dossier tany amin'ny assemblée ngamba nasiko resaka kely tetembe zany ianao androany fa Ravatomanga ihany nakale izy tany amin'ny assemblée mba hiarovany tena am'le tany am-PNF. De toute façon tsisy olona sahakan'iny ankoatran'ny Mamy Ravatomanga. Tsisy olona manana an'le puissance teto Madagasikara aka dossier ao amin'ny assemblée nationale ka hoe tonga de manjavona le dossier raha tsy Andriamatoa Mamy Ravatomanga. Ya, antelo barapara ny exilé politique. Tsy haiko firy taona ianao ny tany andafy enina sa 5 taona sy 5 volana teo zany inona no nahatonga anao nitsoka tany France? Tantara be koa io. Rehefa nandeha ny 2018 moa zany raha antsika milahy tamin'ny 73 député izahay zany no mbola anisan'ny janona nanoana ny filoha era-jarom-pianina zahay sy ry John Nelita zany. Efa tsy ministre atsony ianao tamin'io? Efa député amin'io. Efa député ny Mananjary. Député ny Mananjary amin'io. Niverina député zany satria rehefa niala ministre ny élevage zany ka natambatry ny gouvernement tam'izany tamin'ny ministre ny agriculture ministère ny élevage zay nitantana ny président Rive Rakotovao zay président ny HVM dia niverina solombavam-bahoaka zany. Rehefa niverina solombavam-bahoaka dia nisy ny resaka 73 député iny moa zany. Iny tsy tantaraiko be da be fa nanaovana
le 73 député am'izay zany a zay sy Jonelita ny tena mbola nijanona hoe bon on va défendre jusqu'au bout Aniry Rajaonarimampianina. Aniry Rajaonarimampianina 73 député nanongana ny Rajaonarimampianina. 73 député nanongana ny Rajaonarimampianina zay natonga ny nisy PM Antsay na tafapetraka teo. Nandeha zany a ny tolona tamin'iny a dia efa am'ireny zany de efa henoko amin'ny alalan'ny namana ministre tamin'izany fotoana zany, ministre am'ireny fotoana ireny hoe tena inona ny problème manao amin'ny Vatomanga fa manana lonilony aminao mihitsy izy. De fantatro moa zany no le resaka bois de rose satria izy zany de nino fa izao a dia nandetika azy tany a Singapour. Na de nanana an'izany volonté zany aza dia tsy maintsy ny peseko zany hoe inona ny mety ho risque raha ohatra ka anao an'izany. Fa ny zavatra nisy rehefa avy eo nandeha iny a nandeha am'izay ny élection présidentielle non élection présidentielle nandeha taloha. Rehefa nandeha ny élection présidentielle de zay moa zany voalohany nanoana ny Rajaonarimampianina. Rehefa tsy nipasy deuxième tour Rajaonarimampianina dia ao anatin'le fiandrasana directive any amin'ny parti zany hoe iza ny toanana amin'ny deuxième tour. Zay efa fantapantatra ihany fa hoe tsy hanonona ny parti, tsy hanome directive ny parti dia ny choisir zany a nanoana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Io zany resaka conviction satria raha ny za efa directeur tamin'ny fitondran'Andriamatoa Marc Ravalomanana, directeur régional ny agriculture, élevage, pêche tamin'izany fotoana zany nitambatra satria mahepa tamin'izany ministre anay tamin'izany Andriamatoa Ivanatra Niona. Za directeur régional tany Manakara. Fantatro zany hoe ny mode de gouvernance n'Andriamatoa Marc Ravalomanana dia azo ekena lavitra noho ny fa satria za koa efa hitako ny mode de gouvernance n'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny Tetezamita. Dia nanana fotoana, nanana possibilité zany tena nanaovana comparaison hoe iza ny metimety kokoa hitondra firenena. Nanoana ny Ravalomanana ianao. Nanoana ny Ravalomanana. Mbola misy sary ihany fanohanako ny Ravalomanana tamin'izany. Alohan'io andehanako hanao descente makany Mananjary hanoana ny président Marc Ravalomanana efa zany no miantso ahy i député Tinoko Roberto tamin'izany hoe andao alala tsy mba hiaraka aminay hanoana ny président Andry fa misy olobe te resaka aminao. Za moa tsotra ny teny Tinoko Roberto hoe efa hitako daholo ny mode de gouvernance ny olona rehetrarehetra candidat anankiroa reo. Za tsy afaka hanoana ny Rajoelina fa tsy te hanapotika ny fireneko. Kay zany fahitako azy au moment ny Tinoko Roberto miantso anahy io zany raha ny fahitako azy mety atao ny kit main libre zany de eo daholo zany ry Mamy Ravatomanga sy ry Rajoelina maheno an'le izy. Fo mainy tombony tsy fitiavana amin'ny Ravatomanga anao. Ka le izy koa ne zany noho ny fahafantarako an'izay hoe fantatro hoe manana lolony amiko izy dia anisany hoe tsy hanoana an'io mihitsy satria juste ho antsony fotsiny ho ampiasainy hanoana azy fa rehefa avy eo ho dakana ohatra ny olona rehetrarehetra. Surtout ny olona maintimainty ohatra anazy ao moako zany tsy tian'Andriamatoa Mamy Ravatomanga sy Rajoelina. Misy zavatra manitiky tena Monsieur Antelmaraparany efa nisy fotoana avy anao sy Ravatomanga efa niresaka tête à tête face à face. Mbola tsy niresaka face à face zahay. Mbola tsy nahitako azy indray mandeha dia sendra za ministre ny environnement ngamba iny nandeha tany Nosy-Be ray avion. Ndraiky avion vol commercial io zany zahay de zareo moa any amin'ny business class za amin'ny classe économique de fakahitany olona amin'ny avion kely io de nifakahita za ihany fa mbola tsy nifakahitany nanao tête à tête taminy fa misy kosa nefa olona zay mpanao politique misy lelakany aminy zany mitady ranondranony angamba dia le ity sujet makasika ny bois de rose ty zany no nentin zareo
ny ilana 19 tany a dia ninon'io Andriamatoa Mamarivatomanga fa iveriny fa hoe tena nandetika azy tokoa tany Iverintsika eo am'le natonga anao exilé. natonga ana exilé zany a de toizako ihany le izy moko mandeha le resaka dia apetrakareo le question de lasa tsy maintsy mamaly an'iny a fa natonga ana exilé rehefa nandeha ny élection présidentielle de efa nazavaiko teo zay dia ino moa zany ny arahantsika malala ny résultat zany efa amin'io zany a mbola manana potentialité manana popularité tany Mananjary amin'ny députation dia nilatsaka député ihany aza dia rehefa nilatsaka député a Indépendant ianao nilatsaka tamin'io sa indépendant za moko zany hatram'izay ny indépendant foana nilatsahako e zanaka ambanivolo foana zany hatram'izay hoe io association zanaka ambanivolo zany a dia ambition io satria mireprésenter ana io mireprésenter ny valeurako mireprésenter ny fiainako zany le fiainana zanaka tantsahy dia andeha ny élection législative tonga tany Mananjary spécialement Andriamatoa Mamarivatomanga dia Andriamatoa Nicolas Rabe Mananjara ary ny ministre de l'intérieur tam'izany Andriamatoa Tina Rivelo nanome baiko zany a ny préfet tam'izany hoe coûte que coûte tsy maintsy atao ny fomba tsy malany iny ny Antelme. Voilà. Nandeha moa ny fifidianana sy ny olona nampanaoviny zareo ny opération ihany no ny teny tamiko tamin'ny élection 2023 io zao ny natonga anay nataonay tamin'ny nampandresenany candidat Irmar tamin'ny commune Tatsy tany Antsenavolo raha 120 ianao 71 ny any candidat Irmar tam'izany dia tonga de ampinay 2 fosiny aty ambony aty dia lasa 271 ny azy de nao 120 mapara izy tamin'izany mapara izy tamin'io zany ankoatra an'le menasy madinidinika ataony zareo am'le mpiatra-panjakana sy ny anina amin'io fa mbola sarotra tam'zareo ihany tena saika sarotra tam'zareo no nandresena tam'izany rehefa vita ny valy moa zany résultat provisoire ny élection de lasa nody de bon ianao moa rehefa avy niatrika élection mafy be dia mba miala sasatra zany mianao vacances any ampanaovana fiala sasatra zany tany Tuliara no mahazo appel amina chancellerie anankiray zay tsy azoko dévoilena aminareo hoe Antelme il faut que tu partes, il faut que tu quittes Madagascar satria misy projet d'assassinat momba anareo sy John Nelly tany. Même pas une heure après ny appel voaraiko tamin'iny dia nantsoky John Nelly hoe John zao no aletsy ny zavatra nytenen'olo ary de source concordante ho ale izy fa aleotsika andeha tam'izany teneny John hoe andaotsika andeha ho any Kenya aloha pour voir hoe qu'est-ce qu'ils vont faire. John Nelly tsy nino anamo fa tonga de niteny hoe za le tsy bedabe ny olona miteny an'izany ana ohatran'ny olona mampatahotra fotsiny ianareo za zao efa miaraka amin'ny zalahy za manao entreprise de bâtiment zao izy manao construction na trano de anidiko le trano vitako rehefa avy eo zay ny tena tenyny John Nelly bon eo zany mbola ohatran'ny natokotoko koa hoe sy manina tokoa moa zany raha sy considérena zany misy moa ny namana amin'io hoe sy ndiana fotsiny le sy mipetraka any ambanivohitra amin'ny tanindrazanao any fa tsisy asa hikitika anao amono anao zany any etc. De nandeha ny fotoana un mois eo na 3 semaines eo taorinany coup de téléphone nalako loatra ngamba fitantarako fa quelques jours aorinan'io dia niantso ana koa i Serge Zafimahova oui Antelme il faut que tu quittes fa zao ny renseignement azoko avy amin'ny renseignement généraux ary eto zany dia miadressé ny fisaorana mitafitafo hatrany
matetika resako aminy zany a an'Andriamatoa Serge Zavimahova fa raha tsy izy dia efa tsy niaona taminareo teto tsony angamba fa izy zany ny anisan'ny teny koa hoe mandehananao mandeha dia taorinan'io mbola nanamafy koa Lalao zany a directeur de campagne tamin'ny députation fa izy moa le anisan'le olona ny vonon'olona teny Ambohipo nandritran' za exilé reny a fa Lalao zany ny teny tamiko hoe satria Lalao niara-niasa tamiko depuis ny Mananjary directeur ny élevage izy tany Manakara izy ny teny hoe zao ny renseignement henoko monsieur le ministre ka tsaratsara ianao mandray disposition. Bon ny insista be le olona zany a hoe wisy amono anao wisy amono a de nifampiresaka tamin'ny fianakaviana moa zany a dia hoe raha izay ny zavatra misy a dia aleo miala eto nikarakara taratasy moa zany zay fa manana passeport tonga de nomeko ny nateriko tany amin'ny ambassade ny passeport de tout de suite a zany nahazo an'le tamin'izay fotoan'izay zany a tsisy nafantatra mihitsy na ny namako tena akaiky anazy hoe za andeha evitenan'le misy fuity taorinany nahafaty an'ny John Elite avenao le nandeha iny ny anisan'ny facteur tena tsy maintsy nanapahako hevitra hoe tsy maintsy mandeha satria 3 semaines angamba ho taorinany nazaon'izay telefôny zay de John Elite maty iny de rehefa maty John Elite de mbola niverina ny Ansona le namana any amin'ny chancellerie hoe tu vois en terme io ny preuve et anao mbola misalasala ozy izy a mbola te hijanona foana de zay moa avy nijery bariata amin'io zany de samy mbola falifaly be ny fianakaviana rehetra satria nandresy le bariata am'izay dia naeno tampoka hoe maty John Elite eo zany ny tonga saina hoe tena grave zalahy reto ny toeram-ponenako anefa amin'io zany a somary mitokatokana mipetraka ambanivohitra n'Antananarivo amin'ny mazanaka ambanivolo zay de ambanivohitra foana dia za hoe raha ity toerana misy anahy ty de mora be am'zalany manao hoe mandefa olona manao attaque amy armée nefa za fotsiny am'le izy dia lasa zany nandeha ianao zany mieritreritra hoe mety misy ifandraisany amin'io le nahafaty ny tompony la John Elite am'le menace io à 95% za zany de mino fa tsy arrêt du cœur zany nahafaty any John Elite tsy arrêt du cœur zany nahafaty an'iny à 95% fa le izy moa aty Madagasikara tsy nisy analyse tsisy test natao tsisy autopsie natao fa de maty arrêt du cœur io de vita fa raha tany ivelany ny zavatra ohatreny a si surtout que le olona tsy n'importe qui fa personnalité publique tena misy analyse minutieuse mihitsy iny zay vao hoe maty ny arrêt du cœur mara amin'ny fomba ahoana ny inonao zay sy John Elite miaraka manao sport fa John Elite zany tena olona matanjaka amin'ny fomba ahoana ny inonao fa olona matanjaka sportif be ohatran'ny John Elite no hoe tratrina émotion mijery baolina de maty arrêt du cœur tsy kely ny finoko surtout que nahazo an'le renseignement ny vadiny tam'zany ny tenenako hoe zao ny zavatra nisy de niteny tamiko vadiny hoe miangavy mba aza tenenina tsony zany aza tenenina tsony fa manjary manahirana anay zay zany zavatra zay natony nandeha tena nanosika anao nandeha zany zay nanosika ana tsy maintsy nandeha lasa 1 mois za de manomboka mitady anary zalahy teto manomboka mitady anary zalahy zany le règlement des comptes io quoi manomboka efa 1 mois any andafy a tonga 1 mois any andafy de manomboka mitady anary zalahy eto teto Madagasikara ary nandefa mampanontany n'olona namako n'olona fantatro hoe aizy antelo dia nisy
zay nieritreretiko mba ho ray aman-dreny amin'ny faritra misy anay mihitsy moa ny teny hoe ay ve matahotra ihany ka nipitsika fantatrareo izy any olona ny fiarovana ny ainao zany no ny fiarovako ny aiko no natonga ana tsy maintsy nandeha noho izay tantara efa tantaraiko anareo zay fa tsisy resaka mihitsy hoe mandositra ny fitsarana etc ka zay manko nolazainy olona mandositra ny resaka bois de rose non Sandakany andafy. Saika namonoana ana de le resaka nomba ny fahafantarako ny dossier ny bois de rose izay nitoriko n'Andriamantoa Mamra Vatomanga any amin'ny FCC any Île Maurice am'izao fotoana zao. Ary mbola hitoriko azy ihany koa satria 5 taona mahery zany tena potika ny presque potika ny fiainako moralement, ny fiainam-pianakaviako ny paritaka, ny reniko maty tsy afaka nandevina ny reniko akory Ina ny atony itorianao zay fa anao valifaty zany. Tsy anao valifaty fa itory angataka dommage intérêt noho le hoe zany mba olona raha 5 taona niasa zany mety mba raha nataosika hoe namboly jorofo fotsiny nanohy ny famboleko jorofo satria efa namboly jorofo talohany io mety mba efa namokatra fa noho le noho le zavatra nataony zareo zany dia voatery zany mijanona daholo zany stand by daholo ny fiainako nandritra ny 5 taona sy 5 volana. Triko io am'izay koa izy zany angatahako an'izay dommage intérêt zay. Zay zany natonga anao tena nanongana ny fitondrana Rajoelina. Satria anao tany ivelan'ny tany tena atao hoe natamazotra serasera tena hoe ataoko teo frantsay anti Rajoelina. Ira Vatomanga. Anisan zay. Fa ny fahafantarako ihany koa hoe za de miteny aminareo fa raha mbola Rajoelina no nitondra teo manam-potoana 2028 de za miteny nareo fa tsy nisy azo ndraisina intsony ty Madagasikara ty. Ahoana ny afahanao miteny an'izay? Be da be rahatsika malala ny zavatra nataony zareo be da be ny zavatra namidina. Reo olona reo tsy olona mieritreritra mihitsy ny fampandrosoana ny Madagasikara fa tapitapenany fotsiny ny mason'ny vahoaka malagasy dia mana bevony fananankarenany any ivelany ny zavatra nataony zareo. Ary ny mahadangereux azy dia tia ametraka ny zanany ho karazana ohatran'ireny la prince kely reny misy zareo. Zay ny zavatra tia zareo atao. Ka raha ohatra ka hoe nitohy teo zany ny fitondrany zareo dia potika tanteraky Madagasikara. Ny tena nefa mpanao politika. Ianao raha manao politika dia misy patriotisme mitovy ihany amin'ny militaire. Misy patriotisme ianao zany manao politika de mieritrerinao hoe de ho avela am'izao ve. Zay no natonga anay zany hoe on va faire tous les moyens. Ny tao anatin'ny sarisary an-tsainay zany tam'izany dia ohatrany nataony zay moa teneny tamin'ny ministre Fanery Sofoana tam'izay tany hoe on va faire comme Che Guevara et Fidel Castro. Le malasa sainany olona Andriamantoa Antelo Maraparany nareo any andafy. Ny olona teto niaritra lacrymogène tifitra sisy nandritra an'ireny tolo reny. Ahoana no anaporofonao zany ampijerisika hoe nareo tena nitolona ary misy diantananareo izao fijoro fanjakana am'izao misy diantananareo nampiongana ny Rajoelina teo amin'ny fitondrana. Misy zavatra mbola azo lazaina hoe secret d'état tsy azoko etalena aminareo eto fa reo namana mpiara-mitolona Baba Clémence et ministre Lily et colonel Gervais, colonel Michael, colonel Rapanarivo, colonel Lucien, Aria, colonel Marcelin, zay promotion ko teny amin'ny université mo colonel Marcelin. Mafantatra sy ireo sous-officier rehetra tao amin'ny kapisaty reo mafantatra hoe qu'est-ce que nous avons fait ensemble. Zay ngamba ny azoko lazaina dia araka ny fomba fiteny hoe entre intelligents on se comprend à demi-mot. Fa ny lesona tiana ho ampitaina ao anatin'le izy de tsotra hoe
plus jamais ça tsy misy tsony a ny olona hanao capture d'état ohatrany nataony Ravatomanga sy Rajoelina reny fa mba mandeha amina gouvernance normale am'izay a ny gouvernance tokony misy eto Madagasikara. Raha tsy diso ahy ianao mpanolotsaina manokana ny filoha Mikael sa mpanolotsaina manokany ohatrany ianao zay amarinonao eto androany zay Amarinina tsy afeniko zany mpanolotsaina manokany filoha Mikael amin'ny tsy haiko efa kely fanomezam-pahasoavana omen'Andriamanitra amin'ny resaka ama ingénieur agronome ingénieur informaticien tsy hitako ny olana am'zany fa dia ianao zany a nandrodana ny tsinety teo dia raha antsony olona ianao hoe andao hiaraka anangana an'ity trano ity zay narodantsika tsy maintsy natao ny démolition satria mireprésenter de risque ho an'ny mponina dia andao hiaraka anangana an'ity sika dia manana mauvaise foi ianao raha tsy manaiky zany a satria hoe androdana fotsiny ve ny ataonao zany fa mitondra koa ianao nytraikefa fanomezam-pahasoavana kely avy amin'Andriamanitra izay anananao dia iny no arosonao ny filoha zay mpitantana ny firenena am'izao fotoana zao. Eny tompoko iny raha teo iny Mazandra Vatomanga ny amin'ny Nosy Maurice nisy feo zany teny hoe samborinao hoe Andry Rajoelina atao hoe zay le izy fanjavara tiako tenenina hoe tena iroso hatramin'ny farany ve zany nareo amin'ny famongorana ny zareo. Apiko kely hoe manana hery ve nareo raha moka mandat d'arrêt international ho an'ny Andry Rajoelina zany. Mbola tsy azoko lazaina anareo hoe inona no ataonay fa be da be moa zareo manao hoe na ianao koa tokony samborina zao sambory Rajoelina avereny eto dia miaraka milahatra eo zay dia alao andeha ny fitsarana nazara zany dia azo tsaraina raha ohatra ka hoe nisy fotana nataoko teto Madagasikara ka tena nanana po fa tena nanao oliomarina dia eo koa Rajoelina zany am'izay fotoan'izay eo Ravatomanga samy eto tsaraina eto ary zay ny tokony ho processus normal ho tsaraina daholo aloha ny rehetrarehetra dia rehefa avy eo zay vao mandeha am'izay makany amin'ny concertation fifampiresahana Izay meloka zany meloka ny ambiny zay meloka aloha dia mamerimbola mamerimbola izy mamerina ny valeur ny eloko nataony na mety za moa tsy fahalalana fa mpamboly mangahazo na mety hoe resaka dommage zany tsy maintsy averiny amin'ny fanjakana na mety ho hiditra fa amponja ihany koa izy arakaraka ny degré ny zavatra taony zany fa raha ny satroko dia tokony averina amin'ny kitapom-bolam-panjaka ny zavatra nangalarin'ny Rajoelina sy nangalarin'ny Ravatomanga nangalarin'ny Hery Rasoamaromaka sy ireo frongony rehetrarehetra tamin'ny nitondrana dia averina amin'ny fanjakana malagasy eo amin'ny kitapom-bolam-panjakana anaovantsika ny fotodrafitrasa anaovana ny RN7 anaovana ny RN2 anaovana ny RN1 anaovana ny RN4 RN6 etc. Ty efa faraparany satria fa lasa de lasa ny fotoana fa maninona ho Andriamanto Antelo Maraparany ny premier ministre teo aloha Tsay Christian tsy mba resahanareo mihitsy nefa izy firy-taona premier ministre teo mety mahafantatra zavatra be dia be koa izy eto amin'ny firenena. Premier ministre Christian raha ny teny teo hoe Andriamatoa Andry Rajoelina Andriamatoa Ravatomanga sy ny fongony dia tafiditra ao anatin'izay Andriamatoa Tsay Christian ary ministra fanerosoa ny teny fa hoe efa mandeha any ny raha mikasika azy mikasika an'ilay volamena ny vadika vy misy zavatra hafa ihany koa hany efa mandeha fa eo tsika mahita izy ny fomba fitenenany Ngiajojoby fantanina faraparany ngambany satria araka teneny tokoa mandeha be le fotoana mandeha be ny resaka fa mbola tsy miala fonongony Rajoelina tompoko tsy hitanareo hoe blocage amina fandrosoana tianareo andehanana ataoko hoe nareo satria nareo mpana politika ve izay io moa zany isika sady te andeha aingana nefa te hanana zavatra parfait
rehefa manendry olona ambony a de tokony mandalo ny antsoina hoe enquête de moralité, misy entité manao an'izany. Ny enquête de moralité nefa zany a dia maharitraritra io fa tsy vitany hoe eo, nefa isika malagasy tsy madigny raha ela fa vo elaela fotsiny hoe maninona tsy mbola soloina ihany, maninona tsy mbola soloina izay zasazasa. Misy étape zany am'le processus fanendrena olona ambony, lasa voately sy maintsy brûlé, sy maintsy brûlé na iny étape iny a de manendry olona. Mazava ho azy fa misy erreur am'izay fotoana zay, misy erreur am'izay fotoana zay. Raha teneniko anareo zao ohatra ny taleparitry ny communication any Anosy izay olona mifamaly tamiko tamin'ny Facebook tamin'ny fanohanana an'Andriamatoa Andry Rajoelina, izy tena mpanohana Rajoelina mafatrapo. Any non taleparitra ny communication any Morondava Menabe ngamby izy zay. Le voatendry farany teo. Le voatendry kamamy tsy hoe kamamy. Voilà, voamaly. Dia tena olona pro Rajoelina fantapoko fantapirenena. Fa noho ny tsy fisian'izay satria za mihitsy no matetika miady hevitra aminy amin'ny resaka fanohanana Rajoelina. Fa noho ny tsy fisian'izay étape zay hoe nanao enquête de moralité, iza mariny ty olo ty, inona ny orientation politique etc. Lasa DRCC Menabe. Lasa DRCC Menabe izy. Donc iza ny diso. De rehefa avy eo tenenina am'izay ny fongony ohatrany isika sady mitady zavatra maika nefa ti azo zavatra qualité de haute qualité. Donc sosokevitra zany de hoe avereny mihitsy le resaka système na coach isa-paritra ho an'ny ministre. Le ministre coach avy any amin'ny faritra anankiray ny mahafantatra tsara ny manana ny information momba ny olona tokony ho tendrena amin'io faritra io. Zay ny sosokevitra zany mahakasika anao evitenan'io mba sy isiany reto firongony zay mamadika palitao ary dangereux zala fa mahay manana tena mitovy amin'ny patron teo aloha ihany, mitovy amin'ny Rajoelina ihany. Malama lela zany zareo, mahay mamadika resaka. Dia sodoko an'izay tokoa le namana sasany moa de voatery tsy maintsy manendry. Hoe lasa manendry le izy zany par erreur. Tiany fanontaniana farany apetraka ngamba Andriamatoa Antelo Maraparany manahoana ny bilanao amin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao, nisy ny roa volana moa no meny filohan'ny fanavaozana ho anao manokana afa-po ve anao tamin'ny asan'ny gouvernement io ny farany de hoe ianao ve mahita fa tena mizotra makany amin'ny fanavaozana tokoa ny fitantanana amin'ny firenena am'izao. Be da be ny olona miresaka amiko ankoatra ny indice de performance technique zay mise en place moa zany ahafahana mesurer le hoe inona ny zavatra niova. Fa ny olona miresaka amiko koa zany de mahita hoe manomboka misy tsirim-panantenana zany ny vahoaka am'le hoe tena mahita kosa izy hoe manomboka misy miova e. Mazava ho azy fa misy ihany manao zatra lalandrinina manao an'le fahazarana teo aloha fa tsy maintsy fahitako azy dia atao miroso tsikelikely makany amin'ny fanavaozana sy ny fanovana isika zany. Ny resaka bilan ny gouvernement ndray angamba tsy de je suis pas bien placé évaluer ny gouvernement satria je ne suis qu'un conseiller du PRRM. Aleo petraksika any amin'ny président ny manao an'izay évaluation zay. Raha ohatra ka omeny président mission zahay hoe mba ataovy ny évaluation ny ministère ohatra zao dia manao an'le izy techniquement zahay dia omenany PRRM dia anjarany mi-annoncer hoe zao ny évaluation. Fa tsy bien placé zany évaluer le gouvernement satria sady tsy premier ministre sy membre gouvernement no tsy exécutif tanteraka zany fa ato amin'ny mpanolotsaina ny filo. Ny olona tsirairay kosa mety mahita ny hevitra ny any zay mety tsy mitovy ny hevitra ny olona 30 millions de malgaches
mety tsy mitovy samy mana ny heviny hoe ho anay io mety, ho anay io tsy mety, etc. Arakaraka ny olona koa mijuger arakaraka ny intérêt personnel fa tsy manao an'le jugement macroéconomique système. Ato amin'ity roa mazavy ity misy fanontaniana farany apetraka zay. Ohatra zao le fanontaniana apetrako aminao androany, mety aminao ve ho toerana conseil spécial na metrahan'ny PRRM manao sa sao de mameritseritra toerana hafa ianao? Mbola tany ivelany ho aty Madagasikara de efa metraka foana hoe tsy voatery ao anatin'ny gouvernement vo afaka mampandroso. Rehefa nomeny tendren'ny mpitondra fanjakana ny tenako amin'ny toerana misy azy ao dia mitondra ny apport zay azoko entina ahafahana manatratra ny tanjona am'izay hoe fanovana sy refondation zay fa ny hoe mety tsy mety personne n'est satisfait dans la vie. Tsy misy olona tena hoe afaka metretranao ministre ndray antelo marapana. Tsy misy olona satisfait tanteraka zany amin'ny fiainana. Fa de toute façon raha vao ianao satisfait tanteraka zay de dikan'izay mistagner anao zany fa tsy mi-évoluer intsony. Fa ianao mila manana fijery miabo foana ahafahanao manatratra tanjona ambonimbony kokoa par rapport amin'ny toerana misy anao ankehitriny. Enary zay namarana antsika ity fandarana ity isaorana asika pieno naharitra nijery anay sy nieno anay hatramin'ny farany nantenainay fa nitondra zavatra be deaibe fanazavana indrindrindra momba nresaka bois de rose ny fivanianana Andriamatoa Antelo Maraparany tato amin'ity fandarana roa mazava manokana ity makasitraka anao isaorana ihany koa namana Rija Leboy avy amin'ny Basivava niarana netana ity fandarana ity dia mametraka ny mandrapitafa ho amintsika rehetra indray dia amin'ny manaraka indray veloma tompoko.